Mamantatra ora amin'ny famantaran'ora manavaka ny visy havanana amin'ny kiraro anaovana miampita arabe. Fihetsika tsotra indrindra amintsika ireny ary tsy manana sarotra isika manatanteraka azy ireny. Fantatrao ve nefa fa misy ireo olona izay sahirana manatanteraka ireny fihetsika ireny? Anatin'izany ireo olona manana fahasembana ara-pahitana izay fantatry ny be sy ny maro amin'ny hoe jamba. Soniano anarako, mpanabe aho ary mpisehatra eo amin'ny fampianarana ny olona manana fahasembanana ara-pahitana. Inona marina moa no atao hoe fahasembanana ara-pahitana e? Ny atao hoe fahasembanana ara-pahitana dia ny tsy fahitan'ny maso noho ny fisiany singa iray na maromaro izay simba ao aminy. Toa koa ve ianao manontany tena hoe tsy sarotra be ve ny fiainana andavanandron'izy ireny e? Eny, tsy tamboisaina tokoa ireo sakana sy olana sedrain'izy ireo. Afaka manampy azy ireo hisitraka ny zony anefa ianao ka hanamevana ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika tsotra eo amin'ny fiainana andavanandro. Inona avy ary no tokony ataonao manoloana ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana? Voalohany, eo anivon'ny fiarahamonina. Olombelona tahaka sy ianao izy ireo ka tsy tokony ahilikilika noviana fa mendrika ho tiavana sy hatsaina. Tsy tokony ambakaina sy ampiarana herisetra na ara-batana na ara-tsaina izy ireo. Noho izany, fadio ny manao fiteny na fihetsika mandratra sy manarabiraby azy ireo fa mety hanafitohina azy ireo izany. Faharoa, eo amin'ny sehatra fitaterana. Rehefa milahatra fiara fitateram-bahoaka dia mila alefa eny amin'ny loha laharana foana izy ireo. Enina dia izy ireo aza ny tonga farany a. Raha sendra misy fisisiana moa dia mila rovana izy ireo ka avela hiditra mialoha hatrany. Ho anao mpanampy ny mpamily na receveur, tokony antsoantso ilazany lalany zotra foana ianao ary tokony ilazany anaran'ny toerana isaky ny fijanonana. Ohatra hoe misy miala ve eo anosy eo? Aza anaovana teny mahery izy ireo raha elaela kokoa vao tafiakatra na tafidina ny fiara satria tsy fidino azy ireo anie izany e. Raha toka misy famerim-bola kosa dia atolorany akaikin'izy ireo mba tsy ho sahirana izy ireo maka izany. Fahatelo, eo amin'ny sehatra fivezivezena. Rehefa mandeha tongotra ny olona manana fahasembana ara-pahitana dia mitondra ity tehina fotsy ity. Ampiasain'izy ireo hosolony maso ity, hitsapana ny zavatra manodidina, hafantarana ny lalana izorana sy izay mety ho sakana toy ny lavaka na ny tsatoby. Rehefa hiampita izy ireo dia somary haingany kely ny tehina fotsy. Tokony hijanona avy hatrany ianao mpamily rehefa mahita izany ka hamela azy ireo hiampita. Tsy tokony handefa fifanerana ihany koa ianao fa hanome azy ireo fotoana sahaza mba hiampitana. Ho anao mpandeha tongotra kosa, manolora tena hanampy azy ireo hiampita satria mazana dia sadaikatra izy ireo ny hangataka fanampiana amin'ny hafa. Farany, mahakasika ny fitondram-panjakana. Adidin'ny fanjakana manamora ny fahazoan'izy ireo fitaovana toy ny tehina fotsy izay sarotra hita sy tena lafo vidy eto Madagasikara. Mbola adidin'ny fanjakana ihany koa ny manolotra fiahiana ara-tsosialy ho azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Efa misy ireo fanentanana sy ezaka nataon'ny ministera am-ponina. Tsaratsara koa raha ampitomboana sy hamafisina izy ireny mba hipaka bebe kokoa ny amin'ny sokajin'olona maro samihafa. Tanterao ary ny adidy sy andraikitra tandrifianao ary entany koa ny hafa mba ho tantsorika ho an'ireo namantsika manana fahasembanana ara-pahitana.